Mbola mafapana intsondra raha ny be fandrinany amin'izao fotoana izao ny Prime Ministre malagasy izay nitondra fanamariana fa dia Prime Ministre ny malagasy rehetra ny tenany fa tsy ho an'ny faritry Sofia ihany. Manoloana indrindra ny fanambarana izay nentin'ny Sotsabe tao be fandrina izay manondro azy tsy miraharaha ny zava-misy eo anatrehan'ny raharaha tao be fandrina no nahatonga ny Prime Ministre nitondra izao fanio-kevitra izao rahantsika ary izay sary izay. Raha tsy ivina ny fanambaran'ny Sotsabe dia voaresaka manokana ny mahakasika ny Prime Ministre sy olon-drasana Mafalo Olivier izay nolazain'izy ireo fa dia zanaky ny faritra kanefa tsy mba nijery ny zava-niseho tany amin'ny toerana akory. Eny koa ireny feo indrindra le afatra avy amindreo Sotsabe avy amin'ny faritra Sofiny zany. Za moa tsy teny zavatra firy satria zany ray aman-dreny zareo ray aman-dreny koa ny tenako ary tsy amaly na dia teny indray azy fa amiko zany Sotsabe zany ray aman-dreny natao ananatra zany ray aman-dreny natao ampiavana zany fa sanatriny zany tsy ray aman-dreny natao ampisarabazana zany koa angambiny fa mikasika ny be fandrina na dia tsy teto an-tanirazana zany tenako ary zay le firaisakina eo anivon'ny gouvernementa dia nifandray tsy tapaka tamin'ny ministra mpisolo toerana ministre Narsona izay eto amintsika eto amin'izao fotoana izao dia niarahana daholo na teo amin'ny nivon'ny gouvernementa na noho ny toromarika ny filoham-pirenena ny ezaka rehetra natao mahakasika ny be fandrina avaritra indrindra ny commune rurale ny Antsakabary ary hitanareo iny fa nidina tany toerana mihitsy io moa zany zany Antsakabary zany amin'izao fotoana ohatran'izao tena tsy afaka mihitsy zany raha ny fiara na ny sareta aza sahirana amin'izao fotoana izao fa dia nalefa tao an-tsoy zany ro entana maro isan-karazany avy amin'ny fitondram-panjakana na ny tranolay io na ny vary be da be ho andreo zay raha vatrano. Mahakasika kosa ny fanadihadiana ny famaizana trano 500 sy ny famonoana polisy any be fandrina iny dia nilaza ny Prime Ministre fa dia efa eo am-pelantanana ny valin'ny fanadihadiana fa kosa mbola miandry ny fotoana izay afaka ampahafantarana izany.